amin'ny siatra ny jono kosa indray dia lalonana roa sosona no tanterahin'ny ministeran'ny arena anaty rantso ny jono ny zoma sy ny sabotsy lasa teo ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tompanjonoana ary ny fahadimapolo taona ny siny jono industrialy malagasy teo jerentsika ary ny fanatetena. Miarindò ny jono makamba eto Madagasikara araka ny nambaran'ny ministeran'ny arenan-dranomasina sy ny jono ho an'ny makamba sauvage manokana mahatratra 304,000 taona ny vokatra azo ny taona 4,4 raha toa ka 3,000 taona izany tamin'ny taona 5,4 mametraka fanamby ny apakatra ny vokatra makamba sauvage hatrany amin'ny 10,000 taona ny ministera miaraka amin'ny mpandraraha amin'ity taona 7,2 ity. Nanomboka tamin'ny taona 4,2 iny zany izahay tao ministera ny arena anaty rano sy jono dia nametraka ny atao hoe plan d'aménagement des pêcheries. Efa misy zao ny any Melaky, efa misy zao ny any Akarana, dia reny olona reny no manara-maso an'io akaiky manampy anay koa na dia misy aza zany zavatra zany efa ataoko hoe mba fa somary efa miena be mihitsy ary olona moa dia nampianarina foana sy narana foana sy nitenenina hoe io ane karena voanjanahary io hoe tsy mety tapitra io sanatria zany fa tapitra foana ka mba avelao aloha anao le repos biologique iny politika mpanjakana moa dia mazava zany hoe zavatra mamoa fady ka tsy hatonga an'izany dia sorona taona dia hitantsika io fa ny ministera zay andidianay dia manao effort manokana mihitsy mamboly mangorove erany reny sisy-dranomasina rehetra reny ary mbola ataonay mafy aza zany satria ireny manko ny toerana ataontsika hoe fivelomany biby an-dranomasina rehetra fa indrindra ny makamba moa eo ihany koa zany ny tsy maintsy hanarahana tsara ny lalàna zay misy amin'ny hoe tsy tokony anjono aloha mandritra ny tao mandritra ny fotoana fanidinana iny sy fa indrindra ny crevette kely dia tsy azo ala rano kalitao aloha ny jerena dia manany maizy azy tokoa ny crevette de Madagascar raha tsika mandeha makany ivelany dia mahita an'izany hoe crevette de Madagascar, crevette sauvage de Madagascar zany aloha ny tena farany avo indrindra amin'ny vidiny tena manana label de qualité tsika Madagascar na dia eo rena retina nisy tamin'ny rena aquaculture reny any amin'ny tsena iraisam-pirenena manko izy miankina amin'ny toerana zay azy fa eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 euro isaky ny kilao. Nampidi-bola hatrany amin'ny 200 miliara ariary ny fandranana makamba ny ivelany. Eropa ny tena mandray ny vokatra malagasy. Manantena fiakarany vokatra aondrana ny ministera. Nandritra ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tao-panjonoana tany Majanga no nanomezana tsodrano ny mpanjono amokatra.